izy moa isika no tsy efa nianjadiny ny aretina na dia gripa sy sery fotsiny ka tsy maintsy arty matsiaro fijaliana. Rehefa marary zany ianao dia ambany ny moral. Maika no fa aretina mangirifiry na koa hoe aretina mety analan'ny aina mihitsy azy. Sokatsaina ny manjo ny tokantrano maro manana marary miady amanaina mihitsy aza indray. Izany no nahatonga atsika manangana sy nanorina hôpitaly manara-penitra sy arifomba ho an'ny vahoaka tsy ankanavaka satria ny fahasalamana no voalohaka reny. Ary indrindra resy lahatra izay fa izany no rovasoa hipetraka ho an'ny taranaka mandimby. Iza tokoa moa isika no tsy efa narary na fianakaviana narary ka tena mahatsapa fa lahy tokana tokoa ny egny. Firy tokoa moa isika no mahazo valiteny hoe entina anivelana ilay marary fa tsy voatsabo eto aterana io aretiny io na koa ny hoe oeto nandreny vohatra ho atao scanner fa tsy misy eto Dego, tsy misy scanner eto Antsiranana. Ny tena nefa tsy salama ny ampelantanana tsy ampy ary mbola tsy maintsy ianao 10 kilometatra indray zany satria 1014 kilometatra ny eto Antsiranana makany Antananarivo. Tapitra zany ankehitriny satria vita ny hôpitaly manara-penitra eto Dego Topokila mitsangana ny hôpitaly moderna eto Antsiranana Topoko Vavy ka romboy raha toka ravoravo ianareo. Romboy lave Topokila Topoko Vavy. Averitsika amin'ny toerana misy azy misehatra maro eto Madagasikara. Anisan'izany ny ao amin'ny lafin'ny fahasalamana satria tamin'ny taona fitopolo dia ny olona avy any ivelany, ny olona avy any Anosy La Réunion, ny olona avy any Anosy Maurice no tonga eto a Madagasikara mitsabo teny. Fa ankehitriny isika raha ohatra ka misy fianakaviana marary ny aretina maro dia hoe tsy sitrany eto io fa alefaso any La Réunion, tsy sitrany eto io fa alefaso ho any ivelany. Za dia miteny anareo fa io hôpitaly mitsanganao io dia voalohany hôpitaly ho an'ny vahoaka, ho anareo, ho anao, fa tsy hôpitaly privé, hôpitaly mpanjakana. Tsara fantatsika zany Topokila sy Topoko Vavy. Hôpitaly solon'ile hôpitaly naorina tamin'ny 1999 zao tsika vao manorina an'izany hôpitaly zany indray. Fa ny tena tiako fantatrao dia tsotra. Io hôpitaly io dia misy ny scanner dernier cri na ny scanner mivoaka farany indrindra. Misy ny générateur d'oxygène. Zany hoe ankehitriny ianareo ato amin'ny hôpitaly eto dia tsy maintsy manafatra an'le bouteille oxygène reny avy any Antananarivo dia reny no entina aty. Zao dia mamokatra ny oxygène manokana ho azy ny hôpitaly zay natsangana atao ihany koa. Fa indrindra dia misy ny imagerie numérique rehetrarehetra ahafahana ohatra manao ny mammographie numérique zay fijerena ny cancer du sein zay tsara mampafantatra fa ny renim-pianakaviana mihoatra ny 70 taona dia tokony manao mammographie indray mandeha isa-taona farafahakeliny. Efa misy eto Antsiranana zany ankehitriny. Fa indrindra dia zao ny imagerie médicale rehetrarehetra eo dia eo ihany dia afaka alefa any ivelany raha toa ka ilainy zany mba hanaovana ny interprétation hoe inona marina ny aretina mahazo an'le olona. Ny dikan'izany tsy mila makany ivelany intsony tsika
ary ny zavatra eo dia anisan'ny tena hoe dernier cri na zavatra mivoaka farany indrindra eto amin'ny eto tany. Izany no lazaina hoe apetratsika amin'ny toerana misy azy i Madagasikara. Raha toa tsika ka tao anatin'izay 15 taona nazahoana ny fahaleovan-tena izay, tsy mba nahazo mihitsy tsika n'izany hoe tompon-dakan'ny Afrika izany indrindra aloha fa tamin'ny resaka baolina lavalava na ny rugby. Fa sambantsika ary tsy sambasamby izany fa misy ny fitahin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra matoantsika champion d'Afrique. Fa rehefa champion d'Afrique tsika dia ozy izy zay hoe mila encourageny, apprécieny ny tanoratsika. Dia nitentsika hoe aleo anaovana 15 manara-penitra ny mpanao baolina lavalavatsika. Maro ny tsininy hoe izany ve dia ho vita, resaka fotsiny izany fa ankehitriny tompoko lasy tompoko vavy dia eto Antsiranana miaraka aminareo mponina, satria reharehantsika malagasy izany hoe manana tompon-daka izany. Reharehantsika malagasy io teny anareo reharehanareo io tany io. Ka raha anao any 15 sika dia alefatsika izany 15 atao izany sy ny maki izay reharehantsika malagasy ihany koa satria tompon-daka. Ka mba tiako alefa miaraka amin'ny feo izay orona tsara fohy dia fohy izay. Tsy mba naman'ny resy fa kosa naman'ny mpandresy. Sika dia anangana aloha toerana tsy atao andalovana fotsiny fa toerana ametrahana zavatra maharitra. Misaotra ny filohan'ny tetezamita Ianjy Rajoelina namianay ny Tsianja manara-penitra satria vita tao anatin'ny 10 volana tokoa araka ny teninao ny Tsianja fa dia misaotra betsaka anao. Zao ilay fotoana damba ataoko fa miarafaly amiko sy miarafaly aminay makeo vahoaka rehetra malagasy ary manentana anareo ankizy madinika mba hilalao leobia fa fikazaina tokoa fa enina filatsasana. Napetraka ny valandy tratra ny tanjona manorina sy manangana ho an'ny taranaka isika. Vita somatsara izany kianjo izany ho reharehantsika malagasy tompoko lasy tompoko vavy. Ka ny teninay dia tsotra, ninona ho lazainy, ninona ho teneniny dia niasa isika ary navita isika. Navita toerana maro manerana ny nosy fa indrindra mikasika ny Antsiranana dia navita toerana itsaboana, itsinjovana sy arovana amin'ny fahasalamam-bahoaka. Ary indrindra ny zavatra rehetra vitatsika dia tsy mena mitaha amin'ny any ivelany ary indrindra ho amin'ny taranaka faramandimby. Tsy ity hôpitaly eto Adego ity ihany anefa fa samy anana ny anjarany avokoa misy apartany izay efa vita koa amin'izao fotoana izao tompoko lasy tompoko vavy. Rongoye! Tsy tsika eto Antsiranana ihany no nahazo hôpitaly manara-penitra fa nahazo daholo ny renivohitra apartany rehetrarehetra manerana amin'ny nosy. Sambany teo amin'ny tantaran'ny firenena vao misy an'izany. Tsy mavandy aminareo izahay, tsy mandangy aminareo izahay
fa rehefa mivolano aminareo hoe atao ty vito ny anarana. Tokony mifitaka fa ny ataony wity dia izao hitatsika rehetra zao tokoa fa tratra ny tanjona napetraka nirahana taminareo rehetra. Mety ho sarotra tokoa nino hoe fa ho vitatsika tao anatin'ny taona iray ve na ny herintaona ny manangana hôpitaly manara-penitra lehibe vaovao. Nefa dia efa miporofotsika zany. Efa miporofotsika tamin'ny mananganana ny lapan'ny tanàna Antananarivo fa azontsika taony manangana ao anatin'ny fotoana fohy raha tena amintsika tokoa ny finiavana, ny fahavinonana fa indrindra ny fitiavana. Ny mpanohatra moa dia faly manakina foana, na dia tsara na dia soa ny zavatra ataonao, tsy mahagaga ary tsy mahataitrantsika izany. Tokoa mantsy ny mpanohatra iray tamin'izany andro izany hoe ny lalana hono tsy ahavoky ny vahoaka, nefa rehefa tara kely ny fanamboarana ny lalana simba any amin'izy ireo dia finaritra ery menimenina sy manakina mafy ny mpitondra ny mpanohatra. Eny mety navita lalana tokoa teo aloha ny mpitondra fa saingy tiako amarihana kely amintsika fa volan'ny indraminy no nanaovana an'izany lalana izany ary nandritra an'izay telo taona izay dia nalaza ny famerenana an'izany trosa ny baben'ny taranaka faramandimy izany ny fitondrana tetezamita. Fa indrindra isika kosa ankehitriny raha nanorina sy nanangana ireo foto-drafitrasa samy maro eto amin'ny firenena dia tsy nampipitrosa tamin'ny vahoaka na dia iraimbilanja aza tompoko lasy tompoko vavy. Tsy misy trosa natao nananganana an'ireo foto-drafitrasa ireo. Maro ny asa natao teto Antsiranana, tao ny tranon'oro izay ho ataontsika eo anio ny fisariana anazy, tao ny gara poussière izay lasa gara routière, ary ho vita tsy ho ela ny kianja manara-penitra eto Antsiranana Dego. Fa ny tombony dia ity, ny pelouse na ny gazon atao eo amin'izany dia gazon synthétique, ohatra ny reny any ivelany reny tompoko lasy tompoko vavy. Rehefa vita izay dia madio hadrandray tsika sy mama. Ok mama. Fa indrindra ho an'ny commune urbaine eto Antsiranana, ny fahadiovana dia anisan'ny zavatra lehibe ihany koa. Ka faly ihany koa tenanay tompoko lahy tompoko vavy manolotra anareo an'ity camion ity mba ahafahana manadio ny tanàna sy mandroaka ny fako rehetrarehetra eto an-tanàna. Merci. Tsy efa nasehoantsika nandritra an'izay telo taona izay ve? Ta efa vonona isika malagasy ny anovo, efa vonona ihany koa isika ny androso. Tsy efa noporofontsika va? Nateo aza ny sakana maro nandritra an'izay telo taona izay, na dia teo aza ny esaky ny sasany amerindalana ny firenena, na dia teo aza ireo fitsapana maro sy ireo tafiotra misidrantsika dia efa nanapa-kevitra ny roso nakany amin'ny tsaratsara tokoa tsika tompoko lasy tompoko vavy.
izay indrindra no isokako anao androany. Ary eto dia tiankasitraka manokana anao, tiankasitraka manokana anareo, indrindra ho anareo malagasy namana. Aza izao no isorana androany, aza zany isorana. Fa ianareo no isorako manokana satria manohana ianareo tao amin'ny andro tena sarotra. Ary tsarovy mandrakarivo fa tsapako ny fitiavanareo. Ary naiza misy anareo dia mankasitraka anareo ny tenako. Merci. Merci. Satria ianareo tokoa no nitondram-bavaka tamin'ny andro sarotra. Ianareo no nitaitaina tamin'ny andro tena sarotra. Ianareo no nanampy. Ary indrindra ianareo tia matoky. Izay fatokisanaareo zay ny tena zavatra lehibe indrindra. Izany no isorako anao androany. Satria ianao no nahafahana nanapirofo ny fananganana sy ny fanorenana zavatra maro ho an'ny taranaka faramandimby. Ny malagasy namako, efa nambarako tamin'ny 21 Desambra 2024, fotoana nitsanganan'ny Repoblika fahaefatra, fa azontsika atao ny manavitra, ny manarina ao anatin'ny fotoana aingana an'ity Madagasikara malalatsika ity. Ary ireo foto-drafitrasa naoritsika ho an'ny vahoaka rehetra izay maro dia ataoko fa profo izany fahavononantsika izany. Azontsika atao ny manova ny fomba fitantanana, ifototra tanteraka amin'ny fitsinjovana ny vahoaka iray manontolo. Averiko indray fa azontsika atao ny manangana Madagasikara mandroso. Ary mavelom-panantenana azy, ary manome herim-po azy sy herin-tsaina indrindra ny finiavana sy ny fitiavan-tanindrazana naseho anareo nandritra an'izay telon-taona izay. Koa amin'ny kafaliana tokoa no ahafahana manolotra an'ireo foto-drafitrasa maro nataontsika ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo. Mihetsi-po tokoa ny tenako rehefa nakao amin'ny hôpitaly satria tena hoe tratra ny fanampy. Zany fanampy zany dia mipetraka eo amin'ny tantara ary tsy azo nizaniza hokosehana. Zay ny lava, zay ny fohy tompoko vavy, tompoko lasy tompoko vavy. Fa ny teniko farany dia hoe je t'aime be Diego e! Je t'aime! Merci!